Sabotsy fa 9 ny volana septambra taona 2024 miaraba tao amin'ny kilasy etonkovavy ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity sabotsy alina ity hoentsika vetrany ary ireo lohatenim-baovao. Tsy mbola niatrika fifidianana ny filohan'ny antenimiran-doolona Rivorakotovao no izy olom-boatendry ka izay no mahatonga azy manakorotana tsy hanatanteraka ny fifidianana loholona moa no ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Amin'ny mahantoko politika lehibe azy kosa dia efa vonona hiatrika ny fifidianana loholona izay ho tanterahana ny 12 Desambra ho avy izao ny IRT Mapara hoy Tinoka Roberto. Midina an-dalambe teny amin'ny arabe n'Ambohimangakely androany ireo mponina teny an-toerana. Tsy manaiky ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana ireo mpivarotra ireo raha toa kosa ka nilaza ho tsy maintsy hanala azy ireo amin'ny toerany ary amindra azy amin'ny tsena vaovao ny ben'ny tanàna. Nesorona teo amin'ny toerany ny alaka misy lasa teo ny ben'ny tanàna amin'ny Bekitro anatin'ny distrika amin'ny Bekily izay lany tamin'ny tsy miankina ary nosoloana ny laharana faharoa izay mpikambana IRD raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Midina an-dalambe ireo mponina teny an-toerana androany izay tsy manaiky ny fanesorana ny ben'ny tanàna. Hoentsy ny valson amintsika kosa raha ny vinavina no mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso valahady. Miarabasika rehetra indray ara mity sabotsy alina ity toy ny mazatra tendao fataritsika indray ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny tontolo andro ny rampitso. Saika nivadika kely indray aloha zany raha mahakasika ny toetry ny andro raha ho amin'ny rampitso indrindra moa zany fa ho an'ny faritany fianaratsoa satria dia somary angatsitsika kely indray ny andro raha ho amin'ny rampitso. Vinavinaina mihitsy moa zany sy ny erikerika indray mila miomana zany ianareo raha toka mikasa ny hoany amin'ny faritany fianaratsoa. Andao ro jerentsika tsara vetrany ara mahakasika an'izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana ary raha toka ny tapany maraina ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Raha ho any eto Antananarivo aloha zany dia saika mbola tsara hatrany aloha ny andro satria dia ahitana fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro fa ho an'ny Fianarantsoa kosa nefa dia mivadika tanteraka izay toetry ny andro izay satria dia mety ahitana erikerika raha ho amin'ny rampitso maraina. Zay raha lofo raha toka ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa fa toy ny mazatra dia andao fataritsika indray raha toka ho an'ny nosy be manokana indray ahitana orana tandrifondrahona indray aloha zany mandritry ny tontolo andro mbola manodidina ny 20 hatramin'ny 20 degré kosa nefa ny maripana vao vinavina. Andao jerentsika ny saritany Madagasikara hoe sahala amin'ny ahoana izay fiovahan'ny toetry ny andro izay araka ilay nambarako teo dia ho an'ny Antsiranana moa zany dia andrahoana indray raha toka ny tapany maraina fa ho an'ny Sainte Marie kosa dia mety ahitana rotsakorana mihitsy raha ny tapany maraina. Ho an'ny Toamasina moa zany dia saika hifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray raha ho amin'ny rampitso maraina. Izay raha ny tapany maraina aloha fa toy ny mazatra dia andao fataritsika indray ny fiovahan'izay toetry ny andro izay raha toka ny tapany hariva indray. Ny maraina ho anteto Antananarivo dia nahitana fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro raha ho an'ny tapany hariva kosa dia ahitana n'izay ihany tsy misy fiovana zany fa ho an'ny Fianarantsoa kosa nefa dia andrahoana tanteraka indray ny tapany hariva. Ho an'ny Sainte Marie izay nahitantsika rotsakorana dia ahitana fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray ny tapany hariva. Zay ny vinavina sy raha ny maripana indray kosa dia manodidina ny 1 hatramin'ny 17 degré indray ny maripana ho an'ny eto Antananarivo. Isaoranay indray ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro izay ary isaoranay koa ianao tsy saraka taminay nandritry ny ity herinandro ity. Mametraka ny mandrapitafa ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mialoha ny idirantsika amin'ireo votoatim-baovao teo ary dia ho arahantsika vetivety aloha ireo lohatenim-baovao. Tsy mbola niatrika fifidianana ny filohan'ny antenimiran-doolona Rivorakotovao no izy olom-boatendry ka izay no mahatonga azy manakorotana tsy hanatanteraka ny fifidianana loholona moa no ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Amin'ny mahantoko politika lehibe azy kosa dia efa vonona hiatrika ny fifidianana loholona izay ho tanterahana ny 12 Desambra ho avy izao ny IRT Mapara hoy Tinoka Roberto. Midina an-dalambe teny amin'ny arabe n'Ambohimangakely androany ireo mponina teny an-toerana. Tsy manaiky ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana ireo mpivarotra ireo raha toa kosa ka nilaza ho tsy maintsy hanala azy ireo amin'ny toerany ary amindra azy amin'ny tsena vaovao ny ben'ny tanàna.
Nesorona teo amin'ny toerany mialaka misy lasa teo ny ben'ny tanàna ny Bekitro anatin'ny distrika ny Bekily izay lany tamin'ny tsy miankina ary nosoloana ny laharana faharoa izay mpikambana IRD raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Nidina andalambe ireo mponina teny an-toerana androany izay tsy manaiky ny fanesorana ny ben'ny tanàna. Ny vaovao politika vetrany ary noentintsika nokafana ny fampahalalam-baovao. Kandidany IRD izay tsy lany tamin'ny famoahana ny voka-pifidianana ben'ny tanàna fa tao anatin'ny laharana faharoa no nakarina ho ben'ny tanàna ao anatin'ny komina Bekitro anatin'ny distrika ny Bekily Androany raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Nesorona tamin'ny toerany kosa ny ben'ny tanàna voafidy izay efa nasa tao an-toerana nandritry ny 9 volana. Tsy nekemponina tao amin'ny tanàna ny Bekitro anatin'ny distrika ny Bekily moa ny fanesorana ny ben'ny tanàna Pernasio ary nanaovan'izy ireo fitokonana tamin'ity androany ity. Nambaran'ireo mponina moa fa misy ny kolikoly nandritry ny fifidianana tany an-toerana. Hoarahantsika ary izay vaovao izay. Ny alaka misy lasa teo no tonga ny taratasy manala ny ben'ny tanàna efa lany tamin'ny fifidianana farany teo amin'ny komina Bekitro distrika ny Bekily ao amin'ny faritra Androio raha ny vaovao nambaran'ireo mponina tany an-toerana androany. Ben'ny tanàna lany tamin'ny tsy miankina io nahazo toerana io ary nitondra ny komina nandritra ny 9 volana teo izay taoriany fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy. Avy hatrany nefa hoy ireo mponina any an-toerana dia niroso tamin'ny fametrahana samboady ny ben'ny tanàna vaovao androany. Tsy nanaiky ny fanesorana ny ben'ny tanàna Pernasa nefa ny mponina ka avy hatrany dia nidina andalambe. Ka le gagagaga zahay fa Andriamatoa voasaotsy ro lany eo mety fa hoeny ambolagna amizao. Fa 6 vola. Fa 6 volagna amizao fa am-Pernasa. Ia amizay ndra i amizay ro hikisaky fa tsy azy lany ro hoa fa iazy tofavy boakagny e hiasa io. Ka izay ty mampanahelo anay satria le hazavazavako be tokoa moa i miarigny zay fa miarigny zay telo ty nivato le mariky i kadiday laby nahazo 5 nahazo 10 nahazo 20 fa i voasaotsy zay ty nahazo 4 enigna 3 amby 4 ty nahazo voasaotsy. Ka mboagna zava ty tegna zay kandidata ao tsy fitoriagna azy zay fa zay zava-misy mboagna zava azy. Raha ny loharanom-baovao vato 7,720 isanjato no azon'ny ben'ny tanàna izay efa mitatana amin'izao raha toka 4,770 isanjato ny vato azon'ny IRD monja marka. Nisy elanelam-bato 7,5 tamin'ireo kandida roa ireo. Voalaza nefa raha ny vaovao tany Bekitro fa niova ireo vato azo ireo. Ka miangavy anao Andriamatoa filoham-pirenena Andra Joela mba hijeran-kaiky zao safotofoto eto Bekitro zao satria araky zay raha misy eto Madagasikara eto ka zay lany mba hoaky fa ny olo mbo fidy tsy diplôma izy io fa meny fanjakana ny vahoaky safidy mba hoaky ka zay olo eto ndany mba hoaky ka androany hivadiky olo hafa zay zany ty mahatonga anay miangataka Andriamatoa filoha mba hizotso ato hijeran-kaiky zava-misy eto kominy Bekitro district Bekily faritsy Androy zao satria ny kandida numéro 1 zay ro nilany teto afara toy amizay anefa mivadike holo fa kandida numéro 3 ro misondrotra mera amizao ka mangataky zany zahay tsy hoe tsy magneky fa nira fanjakana ro tompona ndraiky tsy mikasiky mizy raha zay fa mangataky zany zahay. Angatahandreo mponina tamin'ny alalan'ny sora-bavety nentin'izy ireo ny andefasana ny birao misahana ny kolikoly anao fanadadiana amin'ireo birao fandatsaham-bato miary marikily voalohany vohitsotsi betaka paky ambaroabo izay nambaran'ireo mponina tany an-toerana fa tena nanjakan'ny kolikoly. Misy 12 ireo fokotany ao anatin'ny komina Bekitro io. Fa sarotsarotra ho an'ny antoko HVM sy ireo lalàna fetom-piasana amin'izao ny verina ao amin'ny lapana nosy kely indray indrindra ireo olom-boatendry tsy mbola niatrika fifidianana
hoy Tinoka Roberto, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena no sady mpiambana anatin'ny IRD Mapara androany. Matahotra ny hiatrika ny fifidianana ireo olona HVM no nivokatra azo ny antoko ity tamin'ny fifidianana izay natrehan'ireo olona farany ka nahatonga ny fanatanterahana karazana fanelingelenana sy fanakorontanana amin'izao hoy hatrany Tinoka Roberto. Tsy maintsy tanterahana ny fifidianana amin'ny faraka 12 ny volana Desambra ho avy izao mba tsy hisy ny fahabangana amin'ny fitantanana eo amin'ny firenena hoy hatrany ny ministry ny fanatanjahantena Retana Eva. Efa tokony eritreritra sahady ireo olona ireo hoe lany mandat izy amin'ny 2021 ary fantatsika moa zany fa tsy ny fitondram-panjakana no manomana ny fifidianana eto Madagasikara fa ny CENI efa niproposé date hoe 11 décembre no atao ny fifidianana ary efa nankatoavy ny fitondram-panjakana zany date nomeny CENI zany ka eto zahay dia maha tompon'andraikitra ara-politika dia tsotra ny anay atao amin'ny TGV Mapara hoe efa vonona mahantoko lehibe anay zay zahay amin'ny hatao rehetrarehetra ary efa manetsika ny paikady rehetrarehetra hatao amin'izany fifidianana zany asakasaky n'izay mamingapingana zay mieritreritra ny hijanonao satria raha ny filohan'ny antenera ndoholona amin'izao fotoana zao dia fantatsika fa olom-boatendry ary mahazay olom-boatendry azy zay mbola tsy nisedra fifidianana izy matahotra aloha izy ny hanao fifidianana voalohany indrindra ary faharoan'izay vu ny résultat ny azony ny antokony teo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ataoko angamany fa sarotrarotra aminy ny eritreritra ny verina ao anatin'io lapa io ka rariny tsy hitsy ny raha manao acte de déstabilisation ohatran'io fa ny firenena tsy anaiky hoe isy vide institutionnel zany eto amin'ny firenena ka dia tsy maintsy iroso amin'izany fifidianana sénatorial zany ary efa vonona amin'izany koa izahay. Vahiny fandarana l'invité du jour an'ny walina fahasivy ny volana septambra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Fidèle Razara Pierre solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara tao amin'ny distrika Anambatondrazaka iresaresaka mahakasika an'ireo raha mafapana eto anivon'ny firenena amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny raha politika amin'ny ankapobeny anasananao ary anaraka izany. I Fidèle Razara Pierre solombavam-bahoaka Anambatondrazaka araka izany ho vahiny Gasikara Feniso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour ao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Fa ny vaovao ara-tsosialy kosa no entintsika anohizana ny fampalalam-baovao. Tsy manaiky ny famindrana ny toera fivarotany ny mpivarotra amoron-dalana teny Ambomangakely androany. Io maraina io tokoa matsy no nambara ny mponina fa nanisoran'ireo mpitandro ny filaminana azy ireo indray tamin'ireo toerana ny varotany nanamorona ny arabe. Nidina an-dalambe mihitsy moa izy ireo nanehoany ny tsy fanekeny ny fanesorana azy ireo teo amoron-dalana izay. Ny bentanana Ambomangakely kosa nefa etsy ankilan'izay milaza fa tsy hiempotra amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana izay tsy manara-dalàna ho fampandrosoana ny tanàna. Mendrika razafilatsiana sy tokony aina Randrianjatovo no hitatitra ny vaovao. Nameno ny sisin-dalana teny amin'ny tsena Ambomangakely androany atoandro ireo mponina teny antoerana. Raha ny fitantaran'ireo mpivarotra ireo efa hatramin'ny maraina teo no nanomboka ny fanesorana azy ireo izay teo amoron-dalana natao ny mpitandro filaminana. Ireo tsena esorina izay efa manodidina ny 200 raha ny azo. Saika mpivarotra legioma sy kojakoja toy ny findainy ankamaroany. Ny problème anay ety Ambomangakely dia nandalo tety aminay mera maniraka miaraka amin'ireny haricot-vert reny moa filazanay amin'ireny dia ireny no mandroaka ny entanay ety amin'ny arabe fa tsy mahazo misy mpivarotra ety amin'ny arabe moa zahay. Zay nefa zao fidiran'ny mpianatra mbola tsisy tokotaniny amin'izao. Zay zavela mivarotra.
zay zavatra tena mampalailona rano zay tsy mahazo a jaly rano mbola ampijaliana konkoa zay amin'ny fivarotana kely mbola nitohatra amin'ny tolakandro ny hetsika ireo mponina teny an-toerana mbola niampy aza ireo mpitandro filaminana ny tratsehatra rehefa tsy mbola nijanona ny hetsika nataon'ny mpivarotra avy hatrany dia nanao tatitra tamin'ny ben'ny tanàna ny zava-nisy ireo zandary teny an-toerana tamin'izany kosa nefa no nanamafisan'ny ben'ny tanàna fa tsy hemitra amin'ny fanesorana ny mpivarotra ny kominina na nisy aza ny hetsika androany tafiditra anatin'ny tiatiasan'ny kominina izany raha nambarany nareo mihitsy nareo mpitandro filaminana hoe baramira ny polisy gendarme ny tandrosika dia manala mpivarotra tsara talàna manalina ny lisita rehetrarehetra dia rehefa olona mena roa volana ianao miala nanovana tsena ianao miala dia tsy hitako tsoa zay zavatra koatra rehefa tsy rehefa raha ho tambatambazana zaza tsy tiana hono ny tsitsitsina rotsakazo izy ny fitenenana zay ngamba ny zavatra maliko zay fa dia ngamba ny tsara tokony hoe alaina le andeha andamina manao renfort ary mbola miditra an'izay foana hatramin'ny farany hoe manifestation io misy ahoana no andaminantsika anazy taorian'izay no nisy ny fihaonana teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny solotena n'ireo mpivarotra nandritra izany no nilazan'ireo mpivarotra fa nisy no efa nanao fifanarahana tamin'ny kominina amin'ny nanomezana fepitaona ifindrana saingy mbola voakasika ny fanesorana ihany androany dia efa vita tompoko ny kontrata amin'ny latsinay zay mianaka zany ny fananana tao dia mbola nakorota am'zare zay hoe mba alao aloha zany dia ningavy a zany hoe alao aloha zany zay mba eo a mandrapavita an'le izy zay tompoka efa tsy eny amin'ny arabe fanjakana tsony ny vatana efa tialaza be miaraniara be fanjakana ka raha metatra hoe raha metatra sa efa ty eo atanakitana zao mananjona hoe ofinasa manantena tsy mananenena vatrana anakely io mba ivelomako manana finarena navieny natoka ny vidanakazo entinany ara tsy misy atenao tsy manafa anavovinderenao dimery alefatra arivo roa arivo lafinao zay raha misy vidanambany inona ny vidananao hazo entina makany entitra kosa ny ben'ny tanàna namaly ireo mpivarotra ireo fa tsy ara-dalàna ny tsena izay takina hijanonana efa nisy ho izy ny toerana nomena ny mpivarotra moron-dalana eny Ambohimangankely ka tokony hanaraka ny fandaminana tapaka taorian'ny fivoriana arahana tamin'ireo mpivarotra rehetra io areva io fa isy ny fanangonana lisitra vaovao an'ireo mpivarotra moron-dalana ary hiditra amin'ny fanondrana toerana azy anatin'ny tsenan'ny kominina mazava tsy mahazo mivarotra amoron nasionaly de tsony ndresaka legioma sy ny voankazo fa miditra any anatin'ny tsena daholo atsangana komity vaovao roapolo folo amin'ilany reo manentana ndraidrarehetra raha misy episeny mivarotra any ka tsy manana pataty rofina voatabisy tongolony maheno reo manam-pahefana azonareo zay manaiky azatsika na tsy manaiky any anatin'ny tsena daholo no mivarotra saika niteraka fitohanan'ny fiara teny Ambohimangankely moa androany ity hetsika ny mpivarotra sy ny mponina Ambohimangankely ity fa nirehatra io atoandro ihany koa ny collège Notre-Dame de Lourdes ao Manjakandriana tapo-tanàna niainga tamina efitra iray amina rihana ambony afo raha ny fitantarany nanatry maso ireo mponina sy ny tompona ndraky mpanjakana teny toerana ihany moa no nifandrombona namono ny afo izay nahatra hatramin'ny adiny 4 mahery may tsy misy noraisina iantsony ihany koa ny ampahan'ireo fitaovana toy ny dabilio sy ny taratasy tao amin'ny sekoly raha ninta teny toerana trany fanadidina ny joalajoala ny afo potiky ny afo ny tafo rava ny afo ny rindriny sekoly maikila ny afo avokoa na ny rihana ambony na ny rihana ambany ny sekoly Notre-Dame de Lourdes Manjakandriana tapo-tanàna ity rava ny afo tao anatin'ny ora 4 mahery ny fitaovana tavela tao anatin'ny efitrano tsy fantatra hoe ireo mponina ny andohan'ny afo fa ny afo efa nredareda no nahitra azy ireo iangamany namonoka tany amin'ny sasantanana tamin'ny telo tolakandro dia nisy afo mivoaka avy ao amin'ny salina ombony dia 30 minutes après tonga dia redareda daholo ny plafond sy izy orel mono tao dia zaho raha mahita zao satria ny bâtiment rehetrarehetra amin'ity collège ity dia tena potisia daholo fa dia tsy fantatra hoe inona ny evin'ny afo na korsify na tsy fantatra izay ihany ny zavatra fantatra sarotra ny famonona ny afo ireo mponina noho ny tsy mbola fisian'ny mpamonjy any an-toerana ampahany tamin'ireo dabilio tao anatin'ny sekoly no tafavoakan'ireo ray aman-dreny sy ireo masera tao an-toerana ary ireo tompona ndraiky mpanjakana niara-nisy salata amin'ny famonjena ny afo
dia tsisy hevitra ntsony eto Manjakandriana moa tsy misy ny service pompier, tsy misy ny ninona dia ny fokon'olona no nezahana-nantsony tonga daholo ny akamaroany niezaka nataon'ny fokon'olona sy ny olona tonga teto ny feny afo dia mba tsy niampita tany amin'ny bâtiment anankiray ny amin'ny lycée sy aty ambony ny afo. Ny collège Notre-Dame de Lourdes moa izay ahitana mpianatra manodidina ny 10 nanomboka amin'ny kilasy fahaenina hatramin'ny kilasy fahasivy. Tsy voakasika ny famaizana kosa ny lycée Notre-Dame de Lourdes ity. Fa ho an'ny vaovao ny fampianarana avy any Toliara kosa mangataka ny ialan'ny mpianatra mipetraka amin'ireo trano vondro ao Toliara amin'izao fotoana izao. Ny tompona andraikitry ny fampianarana any an-toerana niaraka tamin'ny ministry ny fanatanjahantena no ny fitrangana hain-trandro amina seten'ny mpianatra androany. Manoloana io fahamaizana io moa nilaza ny avy amin'ny fitondram-panjakana fa iroso avy hatrany amin'ny fanamboarana ny trano mpianatra sy ny fanamboarana ny trano mpianatra R3+ ao Manday Toliara. Mbola isy ihany koa ny fanamboarana trano mpianatra hafa izay mahazaka mpianatra hatrany amina 10 sy 900 mpianatra any. Ankoatra io ihany koa moa nisy ny fanolorana fanampiana vary sy vatsy ho an'ireo mpianatra ny Iarambony androany. Jerena maso reo ankizy reo voikava mahatratra naniraka ny filoham-pirenena raha vonaheno hoe may ny tranon'ny ankizy mpianatra tety Manday ary mahita anatin'izany koa ny fitaovana rehetra nampiasaina dia naniraka ary indrindrindrindra koa nanapa-kevitra tamin'ny conseil des ministres fa hamboarina ny R+3 izay fantatsika fa tamin'ny androny tetezamita no nanomboana azy fa noho ny tsy teo moa ny filohan'ny Rajoelina dia tsy nisy nanohy ny asa ka nampiantso ny CIMAD sy ny entreprise izay nanao an'io R+3 io toerana hisy ny mpianatra io dortoir io ny président de la République ary efa hanomboka amin'ity farany volana ity zany izay asa zay ho fisorohana indrindra ny fitrangan-javatra toy izao. Efa nisy moa ny fampitandremana natao tamin'ireo mpianatra mipetraka amin'ny trano vondro ny tokony halan'izy ireo fisorohana ny fahamaizana trano toy ny androany. Izy kosa ny fandaminana manomboka izao ka hitsinjarana ao anatin'ny trano 700 vao amboarina ireo mpianatra amin'ny siteny mpianatra ireo. Manararaotra izahay manentana tsika rehetra mpianatra mba hiala amin'izay an'ity resaka fipetraha-trano vondro ity. Mety miteny tsika hoe ka hipetraka izahay raha tadidinareo tsara tamin'ny kabarinay tamin'ny investiture tamin'ny taona lasa dia nambaranay mazava fa tsy ankasitrahanay mihitsiny ny fipetrahana amin'ny mpianatra fipetrahan'ny mpianatra amin'ny trano vondro. Tamin'ity volana ity niseho ny hain-trano mikasiky ny trano vondro ka zay no tenenanay hoe mamerina ny kabarina taonay zay hoe andaotsika ifanampy hiady amin'ny fipetrahan'ny mpianatra amin'ity trano vondro ity. Fa namboariny ray mandeha ny R+3 mba hialana ny fipetrahan'ny mpianatra amin'ny trano vondro zay. Tsy vitan'izay fa anatin'ny fandarahana asa zay ho tanterahina amin'ity taona ity dia hisy ihany koa trano mpianatra mahazaka mpianatra 100 amin'ity taona ity dia trano mahazaka mpianatra 100 io R+3 io mahazaka mpianatra 700 dikan'izay zany dia 700 zany nisan'ny mpianatra ho tafiditra anaty trano. Tonga namonjy sy nanome fanampiana ireo mpianatra ny Iarambony avy hatrany kosa ny solitena ny governemanta niaraka tamin'ny mpiara-mimonantoka androany tolakandro. Fa ho an'ny vaovao mahakasika ny asa fanaovan-gazety kosa olana ho an'ny mpanao gazety izay midy ny fotony ankianja mikaroka vaovao amin'izao ny tsy fahafehezana ny sehatry ny siantifika ka mahatonga ny fahadisoana vaovao ampitaina ho ireo mpampiofana mpanao gazety siantifika. Endrika iray nefa ahafahany mpanao gazety manatevina ny fikarohana sy ny fanadihadiana atao ny fampiofanana amin'ny sehatry ny siantifika amin'ny sehatra ara-pahasalamana sy ny ekonomika ihany koa. Omaly moa no nisy ny famoahana ireo mpanao gazety vehivavy miisa 3 izay navita fiofanana mahakasika ny asa fanaovan-gazety amina sehatra siantifika.
Isan'ny tranga izay nampitaraina ny mpanao gazety ny mikaroka sy maka ny vaovao indrindra ny ara-pahasalamana tato anatin'ny vanim-potoana nisian'ny coronavirus teto Madagasikara. Manano sarotra avokoa hoy izy ireo na ny fidinana ifotony na ny sakatsakana amin'ny fanatonana ireo manam-pahaizana afaka manazava mikasika io sehatra ara-pahasalamana io. Maro nefa raha ny fanazavana nomena ireo mpiofana ny antony mahatonga ireo sakatsakana tao amin'ny mpanao gazety ireo. Be da be moa ny zavatra azo tao anatin'izay roa andro nanaovana formation izay teo aloha ny resaka partage entre ny ankizy hoe ohatry ny ahoana moa zany anana le asa fanaovan-gazety indrindra amin'izao Covid-19 zao teo ihany koa ny fifampizarana traikefa miaraka amin'ny mpanao gazety efa scientifique ohatra izay isany tonga teo irefina razafson izay nizaran'izay traikefa izay dia eo ihany koa avy amin'ny ministera fahasalamana manokana ohatra nisan'ny plus be netany tamin'ity formation ty nampahafantariny anay hoe maninona moa zany nareo manao gazety dia tsy amenay ohatra hoe valiteny izao ny andrasanay fa maninona ny hoe valiteny ty no omeny ministera izany hoe valiteny tsy mahafapo dia nizara ihany koa izy hoe zao ny lalana tokony le alera ohatra ka hoe mitady information anankiray momba natranga anankiray na hoe anao investigation makasika ana thème anankiray angle anankiray ilaina valiteny. Ankoatra io, nilaza ireo mpampiofana fa tokony ampivelatra sy ampitombo ny mari-pahaizana amin'ny samy mpanao gazety ny fisian'ny fampiofanana. Nambara ny filohan'ny mpanao gazety vehivavy nefa fa tokony ampiarina ny traikefa azo indrindra ho an'ireo mpanao gazety vao misondritra. Tena hafa satria mila mianatra le zavatra tianao antonona. Raha anao journalisme scientifique ianao mahakasika fahasalamana dia tena mila mifandray amin'ny izy mila manantona an'iny. Anao journalisme scientifique ianao spécialisé ohatra amin'ny resaka naza dia tena hafa koa fa tsy ho zaka ny atidohan'olona ray zany naza dia avy eo santé dia avy eo géologie satria tsika manankarana géologie fa tena mila mifantoka tsara mihitsy aloha dia afaka manao production tsara dia afaka mivadika amina thème hafa anatin'ilay scientifique ihany avy eo fa mianatra dia mianatra. Tombontsoa ny vehivavy mpanao gazety association dia mifampizara raha teo amin'ny 30 eo no mandray anjara dia ireo zany la misy olona 10 manampy azy dia afaka 300 zay mahay an'ilay izy dia le fifampizarana zay no tena ngeza be vehivavy mpanao gazety. Niara-ny salata amin'ny fampiofanana ireo mpanao gazety vehivavy ny ministeran'ny fahasalamana niaraka tamin'ireo mpanao gazety zokiolona. Fiofanana izay notanterahana nandritra ny 2 andro ary nizarana ny antota taratasy manamarika ny fahavitan'ny fiofanana ho an'ireo mpanao gazety niatrika ny fiofanana. Fa ho an'ny vaovao mahakasika ny fizahantany kosa, mbola nifandraisana ireo mpivahiny miasa amina faritra sy ny fitsangatsanganana hataona fianakaviana ihany hatreto no ahafahana mampidibola ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany anatiny raha ny fanadihadiana izay natao. Tsy mahavita miantoka ny fiodiny orinasa toy ny teo alohany efa izany, nambarany ANQR fa mbola tsy mahavita manamifa ireo karama ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Nambarany ireo mpisehatra amin'ny fizahantany aza moa fa mbola tsy mahavita miantoka ny karama mpiasa ny fisokafana amin'ny sehatra anatin'izao. Ny fampihenana ny tetibidy sy ny fanaovana ny pak kosa no entin'izy ireo isariana ny olona anantonana ny toerana fandraisana vahiny toy ny hôtel lehibe. Daniel Efa. Mbola miaina tanteraka ao anatin'ny fatiantoka sy ny famenona ireo banga rehetra tanatin'ny fiboana amin'izao ireo mpisehatra amin'ny fizahantany na ny eto Analamanga na ny any amin'ny faritra izay efa ahitana fisokafana sy kelikely toa ny nosy be raha ny fanadihadiana natao. Mbola tsy tafaverina amin'ny asa tao andavanandro ny hôtel lehibe ary mbola miato ara-teknika aza ny 7% ny mpiasa raha ho an'ity orinasa iray misehatra amin'ny fizahantany ity. Na ny eto an-toerana aza mantsy vitsy ireo manatanteraka ny fitsidiana. Ny olona hoe mifamezivezy izay hoe manao mission zao moa filaza izay amin'izay faritra amin'ny lalana makany amin'ny vadivady vilany izy sy hoe ny olona sendra hoe manodidina mbola tena hoe mifanerasera ny any amin'ny toerana misy anay ny raha mafana zany fa ny eto Antananarivo zao dia presque ny olona zay mety hoe tongotongy azy zany manao mission fa ny etsika toy ny fikarakarana fitsangatsanganana amin'ny fianakaviana miampy fampiarana fampianana tetibidy ahafahana manefa ny karaman'ny mpiasa no atao amin'izany raha ny fanazavana trany. Izy be zany izy hoe tena efa fatiantoka zay hoe tarifanay tena anao tsovana satria miaina amin'ny zava-misy moa zany hoe atao zay ahavita ny haza fixe moa zany ilazantsika azy
satria na ny karama ry tsy avoaloha karama mihitsy zao ny activité anay am'izao tena sahirana dia tena za moins de 50% zany tena tsy fanao zany am'izao hoe am'izao hoe tsika ao anatin'ny ataontsika hoe raha taloha izy zany ao tsy zao tsika dia zao tsika zany tena hoe azo atao hoe tena basaison ka mety hoe basaison so tena tsy haiko fa tena fatiantoka fa antenaina zany fa iny zay le tena école hoe antenaina hoe mifanjakana mba hijery neramita zany amin'ny tourisme rehetra zany ary mba tena ny fanampiana tena io moa zany mba antenaina hoe mba hita am'izay ny fanampiana zay mety hoe angasanay efa tsy liana koa satria tena tsorona fa tena tsy mafy ny relance hoe zany hoe nataonay zany zao tarif promotionnel ho amin'ny hébergement rehetra io na eto Antananarivo na ny Ranomafana moins de 50%. Ny fanombohan'ny volana septambra hatramin'ny androany efa maro ireo fianakaviana liana amin'ny fivoahana tsikelikely any Antananarivo toy ny miazo any Mahajanga sy any amin'ireo faritra azo ivezivezeny toa ny Atsinanana. Faharoapolo isanjato n'ireo malagasy mipetraka any Frantsa amin'izao fotoana izao misehatra anatin'ny fandrarana avokoa tsy sarotra ny fampiasana vola na dia any amin'ny firenena frantsay azy hoy ireo malagasy misehatra ny antoerana eo amin'ny fanomanana ny antota taratasy rehetra ilaina no matetika manahirana noho ny firenena efa mandroso ary sarotiny amin'ny tontolo ny fikarakarana ny taratasy misy amin'ireo malagasy any Frantsa azy amin'izao fotoana izao no manana ireny toerana fanamboarana fiara ireny eo ihany koa ireo misehatra amin'ny fikolokoloana atao volo ary ireo mahandro sakafo ho fanampiana ireo malagasy ireo hivoatra amin'ny tontolon'ny fandrarahana io misy moa ireo fanolorana karazana amboara ho an'ireo malagasy mandrarahana ivelany izay nataony fikambanana kalitao malagasy ny farany herinandro teo. Malagasy manodidina ny INL monina ny Frantsa no mahasa mampiasa vola ary miditra amin'ny sehatra ny fandrarahana ao Frantsa amin'izao raha ny vaovao azo avy amin'ireo mpikambana izay misehatra amin'ny fifampitsinjovana amin'ny samy malagasy monina ny velany raha ny vaovao azo amin'izao fotoana mantsy efa any amin'ny 3 hetsy ireo malagasy monina ny Frantsa ireo saingy ny fidirana amin'ny sehatra ny fandrarahana no ahitana roapolo isanjato io. Tsy misy fahasarotana ny fandrarahana na dia any amin'ny firenena ivelan'ny Madagasikara aza hoy ireo malagasy any antoerana fa ny fanomanana ny toto taratasy no tena mahasarotiny ireo firenena any ivelany ary somary mandany fotoana. Ho an'ny kalitao saika mitsinjo amin'ny toe-karena sy ny sosialin'ny malagasy any Frantsa no ataon'izy ireo ka manomanana ny fizarana ny trophée na ny amboara ho an'ireo malagasy mendrika amin'ny fandrarahana ny ivelany io. Ny alady lasa teo no nanatanterahana ny fizarana ny loka ho an'ireo malagasy ireo. Ireo samy mpikambana amin'ny vondrona ny tambajotran-tserasera moa no misahana ny fifidianana ireo malagasy anatin'ny diaspora mendrika. Ho an'ny sokajy culinaire dia ny malagasy mitantana trano fisakafoana rija no nahazo ny amboara toy ihany koa ny amboara ho an'ireo malagasy misehatra amin'ny fanamboarana fiara garage Mada France sy ny malagasy papandihy izay lasa ny DJ Nat J. Ho an'ny tontolon'ny fikoloana vatana sy ny volo, ny canne coiffure, nahazo hatramin'ireo malagasy mpanomana lanonana nomena ny Makoto Paris, ireo mpakasary malagasy mendrika azo ny Patrick Razanatsimba. Mbola mahazo ny amboara coup de cœur ihany koa aza i Tinatina, izay mpanao asa soa an'ireo sahirana. Nanotrona io hetsika io ny Miss Analamanga sy ny Miss Première Dauphine diaspora malagasy tonga nanotrona ny hetsika. Fa ho an'ny vaovao mahakasika ny fahasalamana sy mahakasika ny coronavirus kosa. Olona roa indray novolavony valanaretina coronavirus eto Madagasikara ka tany amin'ny faritra Vakinankaratra ny iray raha toa ka tany Diana ny iray tamin'ireo lavo ireo. Olona 7 ihany koa no marary vaovao izay tratry ny coronavirus. Isany nitondra isa ambony amin'izany ny faritra Analamanga izay nisy marary 520 vaovao ary ny faritra Aloatra Mangoro izay nisy marary vaovao 10. Ny tombo 7 ihany koa azy ireo anatin'ny forme grave. Pratika ary izay tatry ny professeur Volontina Anta Marie Daniel izay.
7 ary nisan'ny tranga vaovao tao anatin'ny 4 ora farany nisa 3 kosa ireo sitrana somatsara roa no lavy ny valanaretina covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 4 ora farany izay noho izany miampy 4 nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina ankehitriny mbola tsy nafen'ny fepetra zany fa mbola ao anatin'ny fanaraha-maso anatin'ny fitsaboana tanteraka miampy 7 ny forme grave nahitana ireo 7 vaovao mitondra ny tsimokaretinareo dia nisy fitiliana misy 5 sy 700 ny raiky amin'ny 9 sy 300 tamin'izy ireo dia fitiliana amin'ny alalan'ilay teknika hoe PCR ary ny 450 moa dia ilay teknika gène expert no natao tamin'izany. Ny fitamaran'ny fitiliana PCR vita hatreto dia raiky amin'ny 3 sy 7 sy 9 ary ny fitiliana gène expert dia 9 sy 7. Fa mbola tsy voafaritra mazava hatreto ny feptaona anomboana sy ametrahana ny tetika savolobe izay famokarana herinaratra hatrany amin'ny 20 megawatt ao amin'ny faritra Antsinanana. Na izany aza efa manomboka ny fandiniana ny amin'ny faminavinana amin'ny fanomboana ny tetika asa hoy ny gobernora ny faritra Antsinanana. Nisy moa ny farany herinandro teo ny fitsidiana ny toerana amokarana herinaratra ao amin'ny faritra Antsinanana. Eli de Rosa. Ampiana ny sarany herinaratra ary ampitombotra ny amin'ny 20 megawatt ny herinaratra vokarina ho an'ny faritra Antsinanana ny fametrahana ny tetika sao. Olona mahery ny 500 ihany koa no ahazo azy. Hydraolika lehibe ohatran'izao dia sady mamorona asa no mitondra fampandrosoana ny vantana azo tsapain-tanana na ho an'ny commune manodidina aty na ho an'ny faritra Antsinanana ary indrindra ho an'ny Madagasikara mitoty raha miresaka antsika hoe fampandrosoana raha miresaka antsika hoe émergence dia zany resaka hoe herinaratra zany. Raha ny fanazavana azo miankina amin'ny fankatoavana sy fifanaovan-tsony amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa fa ho anomboka ny asa ary maharitra eo amin'ny 3 taona hatramin'ny 4 taona ny fananganana ny fotodrafitrasa. Rehefa vita zegny le centrale ka mamokatra dia omegna ny jirama. Jirama ndraiky no miandraikitra ny fitsinjarana anazy. Fa koa le délestage taoko angamba mety nofinofy satria 120 megawatt iarahantsika malala fa tamatavy amin'izao fogna 20 megawatt na 24 26 angamba maximum. Donc 120 megawatt donc ampy tsara zay Nidina ifotony nijery io fametrahana ny tetika io ny avy amin'ny faritra Antsinanana sy misy olon-tena avy amin'ny orinasa anatanteraka ny tetika asa fitradrahana herinaratra avy amin'ny rano any an-toerana ny alakamisy lasa teo. Fasimenitra folo lasaka ny ampy Shograzia efatra latsaka no natolotry ny fianakaviana tsy akora ho an'ny fiangonana Rehemady Madagasikara tao mainty rano. Asa an-tsitrapo izay efa fanaony ho an'ireo mponina any an-toerana moa izany entina mitana ny tranon'Andriamanitra izay efa ao anatin'ny fanamboarana tanteraka amin'izao ao amin'ireo fanampiana ireo raha ny nambarany. Ny alahady lasa teo moa fotoana izay niatrehana ny fampompivavahana no nanolorana ny fanampiana tamin'izany. Fa ho an'ny zanam-pandaharana fake news ary real news kosa dibodrano tanteraka ny ilany atsimbo amin'ny faritry Etazonia izay nandalova andrivo-doza raha ny sary niparitaka tao anaty tambajotra tserasera Facebook tao. Mbola nampiana fanehoan-kevitra sy sary hafa ary izany izay milaza fa tany Florida ireto sary navoaka ireto ary tratra toy izao avokoa i Etazonia iray manontolo. Tao moa ireo nandavy hatrany fa vao herinandro no nisy afondrehatra tany fa tsy nisy tranga toy izao. Atao anatin'ny zanam-pandaharana fake news real news kosa no entintsika hijerena ny tranga marina mahakasika ity vaovao niparitaka ity. Nampiseho tanàna dibodrano, fiara sy moto dibodrano ary olona tavela avoana rano be avokoa. Ireto sary niparitaka niaraka tamina vaovao milaza fa nitrangana tondra rano tany Etazonia vokatry ny fisiana rivo-doza omaly. Namaly avy hatrany ity vaovao ity moa ireo mpikirakira Facebook raha vao niserana tamin'izy ireo ny sary. Taony milaza fa tsy mari-pototra ny vaovao.
trangana firehetanafo no miseho tany Etazonia hoy izy ireo fa tsy tranga toy izao. Misy indray ireo mpaneho hevitra sasany milaza fa antony nahatonga ny tranga toy izao matetika any Etazonia ny tsy fanajan'izy ireo ny tontolo iainana. Ireo malagasy manana ihany aza moa milaza fa samy manana ny olana tsy maintsy vahana ny firenena fa tsy misy afa-miala. Nambaran'izao fa raha ny tranga teto Madagasikara ity tranga ity misy milaza fa vely rano indray. Nahatratra 727 moa ireo naneho fihetsem-po, 420 kosa ireo nanao commentaire, raha toa ka 520 ireo nizara ny vaovao. Rehefa natao ary ny fanadihadiana mahakasika ity tranga ity, fantatra fa nisy tokoa ny farany herinandro teo ny fandalovan'ny andro ratsy salita ny Etazonia. Nahatratra ray ala sy 5 mihitsy azy ireo tsy manan-kelofana amin'izao any an-toerana vokatry io fandalovan'ny andro ratsy io. Tsy any Etazonia nefa fa ny Alabama sy Floride. Royal News araka izany ity trangam-baovao niparitaka ity. Fahiditra amin'ny pejy doka kosa resika. Fiantsona maika avy amin'ny AAA. Ny mpitantana ny orinasa AAA dia miantso antsika mpiasa rehetra ho tonga amin'ny fivorim-be ny talata 12 ny volana Septambra 2024 amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny Magrobe Oririka. Ijoro isika hiaro ny asantsika sy ny fiarina. Ho an'ny orinasa AAA, ny mpitantana ny orinasa AAA dia miantso antsika mpiasa rehetra ho tonga ho amin'ny fivorim-be amin'ny talata 12 ny volana Septambra 2024 amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny Magrobe Oririka. Dia izay ihany koa ary tompoko lasy tompoko vavy no entiko manakatona ny fampalalam-baovao ho amin'ity sabotsy alina ity. Isaorana isika rehetra tany an-tokantrano nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Esorana etona ihany koa ny Elion Poteny Andoharany fotsy nanao ny taovolo sy ny tarehy ary esorana ihany koa ny FN Fashion ny lafy nampiakanjo tamin'ity sabotsy ity. Mametraka ny mandrapitafy faritopoko ho amin'ny manaraka indray ho arahantsika ao aoriana izao tapany voalohany izao ihany koa ny afandarana l'invité du jour izay ivaniana ny afidèle Razara Pierre. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.